Toy izao indray avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Aoka tsy ho fanahy mamona no ao amin'ny volanao mba ho mpitantana mahatoky araka ny amin'ny filazan'ny tsara ny lioka toko 2020 amin'ny anaran'i Jesosy ary izay matoky amin'ny kely indrindra dia matoky koa amin'ny be ary izay tsy marina amin'ny kely indrindra dia tsy marina koa amin'ny be. Mba ho lehibe ny fitadiavana an'Andriamanitra raha mihoatra ny vola. Araka ny filazan'ny tsara ny lioka toko 20:13 amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany ary ny anankiray hombany ary ny anankiray amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Vitanao zany, sahy manao dingana tsaratsara koa hatrany e. Vavaka isika. Raha io, anao ny zavatra rehetra, ny fananako rehetra, ampio aho ahitatana izany araka izay hitarihan'ny fanahinao masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandrapiaona tompoko.